Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no iara-panatsika tsirairay avy anatokantrano any ary mbola afahantsika ihany koa mandinika ny ten'Andriamanitra amin'ity andro fa-9 izay andiniantsika ny asan'i Jesosy Kristy, asa fanavotana, asa famonjena, asa fanadiovana, asa fanamasinana, asa izay anomentsika fiainana mandrakizay ao amin'ny fitoerana masina, miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro hamasinina mandrakarivany ny anaranao. Tonga amin'izao andro fa-9 izao indray izahay ary andray ny afatra avy aminao, hamantatra ny asa izay ataon'i Jesosy Kristy ary asa izay tiany Jesosy ho tanteraka eo amin'ny fiainanay, asa famonjena ao amin'ny fitoerana masina. O Jesosy eo, misaotra noho ny famonjena izay ataonao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ankehitriny dia manantona isika miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina, manantona an'ilay efitra lamba izay mampisaraka an'ireo efitra anankiroa ao amin'izany fitoerana masina izany, dia misy an'ilay efitra lamba ary eo akaikiny io efitra lamba io dia misy ilay altara vita amin'ny volamena fandoroana didinkazo manitra. Fanahoana no asianan'io altara fandoroana didinkazo manitra io eo anoloan'ilay efitra lamba? Inona kay zavatra niseho ao amin'ny fitoerana masina? Ravana malala, raha mahatsikaritra ianao dia efa nampahafantarin'i Jesosy atsika ny dingana izay atao sy dingana izay arahantsika miaraka aminy ao amin'ny efitra ao amin'izany fitoerana masina izany. Rehefa mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ianao, dia manapa-kevitra ianao ny iankohaka amin'Andriamanitra, ny vavaka amin'ilay Andriamanitra izay naharan'izao rehetra izao, dia manatrika amin'ny fitoerana masina ianao ka manapa-kevitra ihany koa ianao ny ambo an'ireo fahotana, ny sampy, ny fahavetavetana, ny faharatsiana. Manapa-kevitra ianao ny iambo an'izany rehetrarehetra zany ka hiaraka amin'ny Kristy miditra ao amin'ny fitoerana masina. Miaiky ny fahotana, mila miaiky ny fahotana ianao, miaiky ny elokao, satria mpanoty ianao dia mila miaiky ny fahotanao eo amin'ilay zanak'ondry. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanao fanatitra ny tenany noho ny fahotanao ka azahoanao famelan-keloka. Ary tsy vitany namela ny elokao ihany izy, fa miroso amin'ny dingana manaraka indray ianao fanadiovana. Tena dio anao mihitsy izy, ho afaka amin'izany fahotanao izany, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ozy izy. Ny ten'Andriamanitra amin'izao voalohany toko voalohany 5 manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, dia mitarika atsika ho amin'ny fanadiovana Jesosy Kristy naseho amin'ny alalan'ny batisa, izay izy mihitsy no nanome ohatra ny amin'izany. Rehefa voadio ao amin'izany batisa izany, nidiovina no sasana, dia mandeha amin'ny mazava tahaka azy eo amin'ny mazava, tsy mandeha amin'ny maizina intsony, tsy miaina any amin'ny maizina intsony, tsy manao ny asa amin'ny maizina intsony, fa mandeha amin'ny mazava miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary rehefa mandeha amin'ny mazava miaraka amin'ny Jesosy dia mihinana n'ilay mofo nidina avy tany an-danitra,
de tsy iza fa Jesosy Kristy miaina miaraka am Jesosy, mivelona am Jesosy Kristy mihitsy. Jesosy Kristy nataonao fivelomana, Jesosy Kristy no antom-piainanao, zay no tianao ampitaina. Jesosy Kristy mihitsy no antom-piainanao, ivelomanao. Izy le mofo velona nidina avy tany an-danitra, manome fiainana ho an'izao tontolo zao. Akehitrindry dia manoloana n'lay efitra lamba isika. Efitra lamba. Fa inona kay ny ao amin'io efitra lamba io? Inona ny ao amin'io efitra lamba io? Raha ny zavatra nisy tao amin'ny fitoerana masina tany an'efitra dia eo no atetina ny raha zay nalaina no tatazana tamin'ny lovia, lay raha le zanak'ondry zay tsy maintsy novonona, satria nafindra teo amin'ilay zanak'ondry ny fahotany ny olona zay miaiky ny fahotany, dia tafafindra teo amin'ilay zanak'ondry ny fahotany le olona, de tsy maintsy novonona le zanak'ondry iny, satria voalaza ny ten'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambony ota. Izay manota dia tsy maintsy maty izy, de novonona le zanak'ondry ary notatazana tamin'ny lovia ny raha le zanak'ondry, dia atetina eo amin'ilay efitra lamba. De tafafindra eo amin'ilay efitra lamba zany lay fahotana amin'ny alalan'ny ny raha le zanak'ondry zay novonona, de tafafindra tao amin'ilay efitra lamba. De isaky ny manota, isaky misy olona manota zany teo amin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany tany an'efitra, dia atetina eo amin'ny efitra lamba io ny rahan'le zanak'ondry zay natao fanatitra. De alay saratsaina hoe manahoana io efitra lamba io, manahoana io efitra lamba io, satria raha ne no atetina eo e. Dikan'izay maloto zany le efitra lamba, maloto. Tsy vitany hoe maloto ihany, fa maimbo, misy fofona maimbo mihitsy le efitra lamba no ny raha zay natetina teo aminy. Inona ny tiany zany olazaina, ry havana malala? Inona ny tiany zany olazaina? Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Ary mitarika atsika mihitsy Jesosy Kristy. Milaza izy any amin'ny Isaia 7:15, dia miresaka momba an Jesosy ny ten'Andriamanitra. De zao no lazainy momba an Jesosy ao amin'ny Isaia 7:15, de zao no lazainy, vakitsika manomboka amin'ny 4 sy ny manaraka. De ozy izy Isaia 7:15, ny 4 sy manaraka: mitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisotsika, ary notolotoloina noho ny elitsika. Ny fampijaliana anazy ho tsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nasitranana atsika. Isika rehetra dia samy efa nani, 9, isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony Jehova nihatra taminy avokoa ny elitsika rehetra. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Nataony Jehova nihatra taminy avokoa ny elitsika rehetra. Natao taizany elitsika? Natao niatra tamin'izany elitsika? Natao niatra tamin'i Jesosy. Natao niatra tamin'i Jesosy ny fahotantsika rehetra. Jesosy Kristy no nitondra ny fahotantsika rehetra. Jesosy Kristy nitondra ny elitsika rehetra. Iza lefitra lamba? Inona mampiseho inona lefitra lamba? Zay natetina le raha zanak'ondry zay novonona noho ny fahotana, dia nafindra teo amin'le efitra lamba ny rahan'le zanak'ondry.
mampiseho an Jesosy Kristy ny efitra lamba. Jesosy Kristy lay nitondra ny fahotantsika. Jesosy Kristy lay nitondra ny heloko zao tontolo zao, dia nafindra teny aminy ny fahotantsika rehetra. Izy lay tsy nanota, dia la nitondra ny herintsika rehetra izy, nitondra ny herintsika rehetra izy, dia natao tsinitsinina izy tahaka lefitra lamba zay tena maimbo noho ny fofona avy amin'ny raha zay teo aminy, dia natao tsinitsinina no lavon'ny olona izy. Hozy izy mivoalazany ten'Andriamanitra, natao tsinitsinina sy no lavon'ny olona. Jesosy Kristy noho ny amin'inona? Noho ny amin'ny fahotantsika, noho ny amin'ny fahotantsika. Ry havana malala, izany no afatra tiany Jesosy omenanao. Tiany Jesosy ampahafantarina anao zany, fa noho ny fahotanao dia natao tsinitsinina Jesosy Kristy, ary efa netiny teny amin'ny tenany ny helokao sy ny fahotanao, fa mila afindra eny aminy. Aoka tsy ho tazonao eny aminao ny fahotanao, fa meteza hitondra ny fahotanao ho eo am' Jesosy, fa izy de efa nanaiky hitondra ny helontsika sy ny fahotantsika. Ravana malala, raha izany zavatra niseho eo teo amin'ny efitra lamba io, mampiseho ny fahotana zay nafindra teo am'izany efitra lamba izany. Inona ny antony isin'lay altara fandolona didika azomanitra? Inona ny anton'le altara fandolona didika azomanitra? Andao amaky ten'Andriamanitra tsika, amaky ten'Andriamanitra. Apokalipsy 9:9 sy 7. Apokalipsy 9:9 sy 7. Ndao vakitsika ny voalazany ten'Andriamanitra. Zao ny voalazany: nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambony altara, ary nitondra lovia volamena fandoroana didika azomanitra, ary nomena didika azomanitra betsaka izy hanaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambony altara volamena fandoroana didika azomanitra izay eo alohan'ny seza fiandranana. Inona kay le atao le eo ambony altara fandoroana didika azomanitra ozy izy? Inona kay izy? Vavaky ny olona masina rehetra eo ambony altara volamena fandoroana didika azomanitra. 7. Ary ny fofony didika azomanitra, ny fofony didika azomanitra mba mivavaky ny olona masina dia niakatra avy eo atanany anjely eo anatrihan'Andriamanitra. Ny fofony didika azomanitra mba mivavaky ny olona masina. Aike zay naseho an'izany zavatra zany ry havana malala. Ay le didika azomanitra dia mampiseho vavaka zay asandratra, vavaka zay asandratra eo amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra. Ravana malala, mampiseho inona ny tena marina ity didika azomanitra ity? Mampiseho inona? Satria itsika dia rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia ndraindray aza tsy fantatsika ne zay zavatra angatantsika, ndraindray tsy fantatsika akory. Move tena ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka zay asandratsika. Isika zay mpanota, olona meloka, maloto, no manandratra vavaka, dia ekena eo anatrehan'Andriamanitra ve ny vavaka zay ataotsika. Ndao ny amaky tokisy andininy ao amin'ny Romana 9:9 tsika. Romana 9:9 ny andininy fa 9:20. Ahoana voalazany ten'Andriamanitra? Romana 9:9 andininy fa 9:20. Zao ny voalazany ten'Andriamanitra. De ozy izy: toy zany koa isika, ny fanahy
no mamonjy ny fahalemetsika. Iza ozy izy mamonjy ny fahalemetsika? Ny fanahy mamonjy ny fahalemetsika. Fa tsy fantatsika eno tsara am'izay ny toyny, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika, tsy fantatsika ozy izy zay vavaka tokony ataotsika. Fa inona zavatra am'seo? De ozy izy fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ry havana malala, lay didika azo manitra zay miakatra any amin'ny seza fiandran'Andriamanitra, manome fofona manitra manoloana an'lay efitra lamba zay maimbo noho ny raha zay mampiseho ny fahotana zay nafindra teo amin'le efitra lamba, dia maimbo le efitra lamba, dia asiana n'lay altara misy didika azo manitra mba hanala ny fofona maimbo ao amin'ilay fitoerana masina, mampiseho vavaka lay didika azo manitra. Ary tsy vavaka ataotsika kaila izy ny tena marina, tsy vavaka ataotsika, fa voalazan'ny Romana 9:9 vakitsika teo, ny fanahy no mamonjy atsika, ny fanahy no mamonjy atsika ozy izy. Fa tsy fantatsika ny vavaka zay ataotsika ne, tsy fantatsika kory ny vavaka zay ataotsika, fa ny fanahy ozy izy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonona. De andao ne toizantsika kely ny teny amin'ny Romana 9:9 io de ndao vakitsika ny 4:30. De ahoana ndray izy any amin'ny 4:30. Romana 9:9 ny 4:30. De ahoana voalazana? Iza ny manameloka, Kristy Jesosy no efa maty, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika. Mifona ho atsika Jesosy Kristy. Ravana malala mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ary tsara Jesosy Kristy. Izy tsy nitondra ny fahotantsika fotsiny izy zay aseho lefitra lamba, tsy nitondra ny elontsika fotsiny izy, fa mbola mifona ho atsika izy, mbola mifona ho atsika izy, mivavaka ho atsika izy amin'ny alalan'ilay didika azo manitra zay misy fofona manitra miakatra any amin'ny seza fiandran'Andriamanitra. Mivavaka ho atsika Jesosy, mifona ho atsika Jesosy. Dia lay fahotantsika, le fahotantsika dia voasarina an'le didika azo manitra, lay tsy famendreatsika dia voasarina an'lay fofo manitra zay tsy iza fa Jesosy Kristy, ny famendrean Jesosy Kristy. Ravana malala, mampieritretra zany teny izany, ka raha miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika, dia tsy isika no miseho, tsy isika no hita, fa Jesosy Kristy no manarina atsika Jesosy Kristy. Efitra lamba miaraka amin'ny didika azo manitra, dia miakatra any amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra toy ny emboka manitra, fofona manitra, dia ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Inona ny ten'Andriamanitra zay manamafy an'izany ao amin'ny Romana 9:7. Romana 9:7 ny 7:20 sy 7:20. De ahoana ozy izy ny ten'Andriamanitra zay manamafy an'izany teny izany. Romana 9:7 ny 7:20 sy 7:20. De zao volaza ten'Andriamanitra: fa samy efa naloto izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Samy efa nalota ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tsisy voninahitra, tsy mendrika,
eo anaty an'Andriamanitra fa samy efa nanota de tsy mendrika. Inona zavatra nataon'i Jesosy? Andify 7 ary de ozy izy nefa hamarinina maimaim-pona amin'izy amindrisy amin'ny fomba hoana amin'ny fahasoavany izy fahasoavany Jesosy Kristy. Amarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavany izy isika zany noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Samy efa nanota sika rehetra tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa hamarinina maimaim-pona noho ny fahasoavany Jesosy Kristy ary noho ny fanavotana ao am' Jesosy Kristy. Zay lay efitra lamba miaraka amin'ny lay didika azo manitra, altara fandoroana didika azo manitra. Fahasoavany Jesosy Kristy no nanavotana atsika. Ny fahasoavany Jesosy Kristy no anamarinana atsika maimaim-pona amin'ny finoana. Mila mino ianao fa tena nanavitra anao Jesosy Kristy. Amin'izay fotoan'izay dia ho voasarony Jesosy Kristy, ho voasarony fahamarinana Jesosy Kristy ny fahamarinanao. Amin'izay fotoan'izay dia ho voasarony fahamendrehany Jesosy Kristy isika lay tsy manana voninahitra akory eo anaty an'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia ho voasarony fahadiovany Jesosy Kristy isika izay maloto eo anaty an'Andriamanitra, dia ho voasarony fahadiovany Jesosy Kristy. Ravana malala, io didika azo manitra io dia tena zava-dehibe ao amin'ny fitoerana masina, satria io no manala ny fofona ratsy maimbo ao amin'izany fitoerana masina zany noho ny fahotana. Io no manala sy mandrakotra an'izany rehetra izany ka manisy fofona manitra ao amin'ilay fitoerana masina. Jesosy Kristy zany, Jesosy Kristy. Misy fampitandremana zay omeny ten'Andriamanitra atsika ao amin'ny Isaia 1:7-10. De ahoana izy ny ten'Andriamanitra? Ndao vaky itsika izany ten'Andriamanitra zany. Isaia 1:7-10. De ahoana izy ny ten'Andriamanitra? Raha miresaky sika ny amin'ny hoe didika azo manitra vavaka zay ataon'ny olona masina eo anaty an'Andriamanitra, de misy fampitandremana zay men'Andriamanitra atsika. Isaia 1:7 de zao mivolaza: aza mitondra fanati-pona intsony, fofona fahavetavetana amiko izany. Aza mitondra fanati-pona intsony, o Jehova, fofona fahavetavetana, zay mifanohitra amin'ny didika azo manitra, fofona fahavetavetana eo anaty an'Andriamanitra. Kanefa fanatitra no atao, vavaka no atao, dia fofona fahavetavetana no andraisan'Andriamanitra azy. Satria nahoana? De ahoana ozy izy? Inona mahatonga an'izay? De ozy izy: ny voaloam-bolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana tsy zakako. Inona ny tsy zakan'Andriamanitra? Tsy zakako ny fivoriana masina aroaro-paratsiana. Ry havana malala, raha miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika, manandratra vavaka isika zay asehon'ilay didika azo manitra, de mampitandrina atsika ny ten'Andriamanitra eto. De ozy izy Jehova hoe: tsy zakako ny fivoriana masina, fiankohofana, fivavahana. Tsy zakako ny fivavahana miaroaro faratsiana.
fofona vahavetavetana eo anatrehako zany fa tsy fofona manitra. Mampieritreritra atsika zany tena Andriamanitra zany. Manahoana ny fivoriana masina zay ataontsika, manahoana ny fivoriam-bavaka zay ataontsika, manahoana ny fiankofana zay ataontsika naiza toerana, tsy anam-piangonana ihany fa na ny tokantrano na ny amin'ny toerana samihafa, ka manonona miantso ny anaran'Andriamanitra ianao, mivavaka amin'Andriamanitra ianao, manahoana ny fivavahana zay ataontsika. Fa eto Andriamanitra de miteny manao hoe tsy zakako ny fivoriana masina miaroaro faratsiana, tsy zakako, fofona fahavetavetana amiko zany o Jehova. Fa isaoran'Andriamanitra fa nony am' Jesosy Kristy, nony am' Jesosy Kristy dia saroman' Jesosy Kristy ny fahamarinany, ny tsy fahamarinantsika. Saronany ny famendrean' Jesosy Kristy ny tsy famendreantsika. Fa isika mila miala amin'ny faratsiana, mila miala amin'ny faratsiana isika. Ary matsikatra ianao dia efa hatramin'ny voalohantsika no nametraka an'izay dingana izay fototra lehibe, mila miala amin'ny faratsiana. De Jesosy Kristy am'ireo dingana rehetra zay tanterahany ao Fitoerana Masina de mbola manatanteraka izany izy eo amin'io efitra lamba amin'ny alalan'ilay atara fandolona didikazo manitra, mandrakotra ny fahotana, mandrakotra ny fahotana ary manarona ny fahotanao. Mila miala amin'ny fahotana, mila miala amin'ny faratsiana ianao. Ka ny fivavahanao amin'izay fotoan'izay miaraka amin'i Jesosy Kristy noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia toy ny fofona manitra ao amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra. Andriamanitra ne hita ianao, ndao hivavaka isika. O Andriamanitra, lehibe tokoa ny fitiavanao. Noho ny amin'i Jesosy Kristy, noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ary noho ny fanavotana ao amin'i Jesosy Kristy, dia saromany ny fahamarinany, maimaimpona ny fahotanay. Ampio zahay hiala amin'ny faratsiana, ka natona an' Jesosy Kristy. Ary efa manatona an' Jesosy Kristy izay, izy dia vonina ny andray anay ary vonina ny hanarona anay amin'ny fahamarinany, vonina ny hanarona anay amin'ny fahasoavany. Ka ny fivavahanay, ny fivoriana masina zay atanterahanay, ny fiankofana zay ataonay dia ho toy ny fofona manitra eo amin'ny seza fiandriananao. O ta io ny fiainatsiraray avy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsara ny tompo ary ampiseho aminao mandrakarivany zany fahatsarany zany ane Jesosy Kristy. Vonina ny hiaraka aminao isan'andro san'andro izy araka ny teniny hoe indro zao momba anareo mandrakariva. Vonina ny hombanao mandrakariva tokoa izy, vonina ny tarika anao izy, vonina ny hiara-mandeha aminao mihitsy izy, satria efa nanamboatra toerana izy ka tiany hiara-mitoetra aminy ianao amin'izay fotoana izay. Hitay ianao ane Tompo, mandram-peona manaraka indray.